varotra sy ny fanjifana moa zany a araky ny andraikitra napetraka aminy dia mizara anakiroa lehibe voalohany da afaka ny ara-barotra aloha zany dia misy ny fandrindrana na hoe régulation filaza azy amin'ny teny tsotsotra régulation du marché a fandrindrana zay tsena zay a amin'ny alalan'ny fanaraha-maso indrindrandrindra ny sorohana ny ataontsika hoe fiakaram-bidy a na ny tsy fisian'entana indrindrandrindra zay mety ho fanahiniana fa tsy voatery hoe vokatry ny tsena zany raha fanahiniana le izy zany a dia zay le ataontsika hoe artificiel hausse de prix artificiel na pénurie artificielle dia manara-maso ary misoroka an'izay zany a ny sampandara ny varotra sy ny fanjifana tsy voatery manko hoe efa miakatra le izy vao mandray fepetra fa mila jerena tsikelikely zany mba hanamora an'le izy faharoan'izay a amin'le maha hoe consommation koa dia miaro ny mpanjifa miaro ny mpanjifa satria zany dia zo fototra ny ahafahan'ny mpanjifa mahazo sy manjifa zavatra tsara ary azo antoka mba tsy hampisy fiantraikany amin'ny fahasalamany sy ny filaminany ankapobeny zany ary fahatelo dia manampy amin'ny fampiroboroboana satria misy ny voly fanondrana misy ny vokatra zay avokatsika ny ivelany mba ahafahana mandanjalanja ny zavatra miditra sy ny entana mivoaka zany a dia tsy maintsy ampiroboroboana reo filière reo a mba ahafahany mahazo aina tsara ka afaka hifaninana amin'ny tsena sy ny vokatra iraisam-pirenena zay zany amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny mizaratelo zay asa zay noho izany a dia tsara zany a no ampahafantarina ny mpandraharaha aloha hoe azony atao a ny mitaraina azony atao a ny mametraka fitoriana azony atao ny milaza ny zavatra mampiaya azy a satria misy ny ataontsika hoe société fantôme ohatra misy reny orinasa reny miasa izy a na mpandraharaha miasa izy a nefa ny aveo a rehefa mahazo tombom-bato izy dia vonoiny ny orinasany ohatra reny zany tsy voatery ho hita daholo fa amin'ny alalany atotam-baovao zay fampizarantsika mba ahafahana miaro ny mpandraharaha ara-dalàna ary miaro an'ilay sehampiariana zany a no anton'izay dia eo koa ny mpanjifa entanina ihany koa satria raha ohatra ka tsy misy ny fanomezam-baovao zany dia tsy hotaraiky ny fandraisana andraikitra amin'ireny entana simba entana lanidaty zay miparitaka na mety hoe miparitaka dia akoatr'izay a dia ilaina koa ny fandraisana andraikitra zay moa zany dia efa malaza amin'izao fotoana izao hoe consommateur responsable zany hoe ohatra hoe hividy zavatra anankiray zany ianao ka afaka mamaky dia jerena aloha ny datiny dia jerena hoe ara-dalàna ny datiny tsy ara-dalàna faharoan'izay a mba ho afaka manavaka koa isika hoe ity ratsy a dia aleoko mividy an'ity tsara ty na ataoko hoe misy fahasamehan'ny fiano kely raha ilay vidin'le izy a dia tokony hanana an'izay fandraisana andraikitra zay ny mpividy a mba mividy zavatra tsara mba ahafahana manafay an'ireo mpivarotra zavatra ratsy zany zany hoe satria manko no tsy afiaina amintsika fa ny zava-misy zany a ary tamin'ny taona hoe dia efa misy zany a na dia efa misy vary ara doran'ny commerce le vary dia mbola ifandrombahan'ny olona na dia afo efa miledaleda ary fandrombahan'ny olona vonoan'olona le afo a vahoaka be dia be ny tonga eo a iverina kosa fa tsy fandraisana andraikitra zay satria matoa efa dorana raha le izy nefa dia mbola ifandrombahana dia sasaina dia aveo sakafoanina ka tsy tokony andraikitra zany ilay mpanjifa amin'izay raha tokony ho izy zany a na dia eo raha le izy dia tsisy mandray tsisy mikitika satria zavatra efa ratsy zay zany no fanentanana atao hahamora kokoa n'ilay asa ary
matetika itsika mpanjifa ndray ary no manambitamby an'ireo opérateur hoe ao fa vidiko 3 alina vidiko 4 alina dia alay-panahy zany ireo opérateur hoe zavatra mivadika vola ty nefa hodoran'ny commerce fa hoana ary zany ka izay no anentanana atsika hoe aleo mba tena tompona andraikitra zany tsika rehetra mba zavatra tsara no jifaina ny fiarovatsika n'izay fahasalamana.